eo amin'izay resaka baolina kitra izay hatrany fa hiala ny kianja indray isika fa iresaka ny momba ny fitantanana namoaka fanambarana mahakasika ny fanomanantenany Barea de Madagascar hiatrika ny CAN 2024 atao any Egypte ny volana Jona sy Jolay ho avy izao tokoa mantsy ny comité de normalisation na ilay komite manokana napetraky ny CAF sy ny FIFA hitatana vonjomaika ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra maromaro ihany ny voavoan'izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany. Nivoaka tamin'ny fahanginan'ny comité de normalisation atao rinany fimeny manona ireo mpankafy baolina kitra malagasy manoloana ny tsy fisian'ny fanomanantenany Barea Madagasikara. Fantatra fa eo amin'ny mpanazatra ary mpandrindrankapobeny mba ahafahana miroso amin'ny fanomanana amin'ny Barea amin'ny CAN 2024 ity komite ity. Efa nisy moa ny feon'Andramatoa Tala Beatrice afilohan'ny comité de normalisation tamin'ny faneva ima akapiten'ny Barea tany France nijerena ny fahafahana sy ny anjara andraikitry ny mpilalao amin'io faminanana io. Mety atao amin'io feonan'io ihany koa ny taratasy fanarana eo amin'ny fédération malagasy sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ankoatr'izay dia anetsika sy anetana ireo mpiara-miombonantoka sy mpanohana isan-karazany komity manoloana ny fandraisana anjara ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny dingana famarazan'ny CAN 2024 io. Nanamafy matsy ny mpitantana ny comité de normalisation fa mila ny fandraisana anjara malagasy tsy akanavaka io fiatrehan'ny Barea ny CAN 2024 io. Fantatra ihany koa fa hosokafana ny trankala mpifandraisana natao ifampizarana ny hevitra mahasoa ny momba ny Barea ny Madagasikara amin'ny fanomanana io CAN 2024 io. Mariana moa fa nandritra ny fanatrehan'ny 3e sommet de la CAF tany Marrakech Maroc ny 12 ka hatramin'ny 17 janoary lasa teo dia nisy ny fionana ateo amin'ny filohan'ny fédération marokana sy ny mpitantana ny comité de normalisation malagasy amin'ny anaovan'ny Barea ny Madagasikara fiofahana arahana lalao ara-pirahalaina ny Maroc. Mbola tsy voafaritra ny lohatreto ny daty anaovana izany fiofanana izany. Manoloana ny fanomanana ny fifidianana ny mpitantana ny fédération malagasy izay nisan'ny asa miandry ity komite ity dia mandeha ny resaka fa mety hanatanteraka fivoriana miaraka amin'ireo filohana ligue paritra ny tiliara ny comité de normalisation amin'io volana martsa ho avy io. Reto filohana ligue reto izay maniry ny hanatanterahana ao anatin'ny fotoana farak'izay aingana izany fifidianana ny mpitantana ny FMF izany raha ny feo mandeha hatrany. Fantatra moa fa niona tamin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ny mpikambana ao amin'ny comité de normalisation hijerena vahaolana mahakasika ny olan'ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny.